Tsy afaka miala fa tsy maintsy milomano ao anatin'ny fanatontolona ny Malagasy. Raha tiana nefa ny androso dia mila mitazona sy mifototra amin'ny Malagasy isika hoy ny fikambanana Za Gasy sy mandroso nandritra ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanana tanora tetsy izay ahitana fokotany 4 any amin'ny la Haute-Ville. Ny Malagasy tokoa ao anay tsy midika ho fihemorana ny fametrahana amin'ny Malagasy atsika. Fa anisany tsy mampandroso atsika ny tsy fametrahana ny asan'ny Malagasy atsika. Ka ho anay raha te handroso isika dia tsy maintsy mifototra amin'ny Malagasy atsika amin'ny fampandrosoana ara-toetsaina, ara-piariana sy ara-potipotsaina ary ara-rafitra fiaraha-monina. Ho anay zany dia izay ametraka rafitra tena hoe manaja an'ilay antanan-tohatra fiaraha-monina dia ny fisian'ny atao hoe fanajana ny raha fiaraha-monina dia ny ray aman-dreny, zoky, zandry izay misy fomba fanao ifandraisan'ireo ary mifanome hasiny ireo rafitra ireo. Fa anisan'ny zavatra tsy mampandroso antsika amin'izao fotoana izao dia ny fanivazivana sy ny fanivaivana ary ny fampidirana rivotra avy any ivelany ho ambony hipetraka eo ambonin'izay rafitra sy fanajana ary hasiny Malagasy atsika. Nandritra ny fotoana tamin'ny asabotsy io dia nitondra ny etaeta fampandrosoana sy ireo tetikasa ireo tanora mpikambana vaovao amin'ny Za Gasy. Isan'ny niavaka tamin'izany ny ayain'izy ireo amin'ny fiotsahan'ny tany amin'izao andro fahavaratra izao.